Bonsoir daolona tsika rehetra ny tokantrano any ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany hitoetra amintsika mandrakariva izay mampandroso an'izao afatra izao dia ny tenin'Andriamanitra izany ny bokin'ny Apokalypsy. Irosindray ary tsika ny amin'ny lesona zany ary raha sitrapon'Andriamanitra amin'ity arivo ity dia irositsika amin'ilay tomboka se manaraka zany dia ny Sabata. Ka alohan'ny zavatra rehetra dia hiara hivavaka tsika raha metraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay. Voninahitra ny ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, ny aja sy ny derany ho anao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Voninahitra ny ho an'ny zanak'ondry ilay mpamonjy anay. Halleluja, halleluja. Misaotra raha io. Fa mbola omenao tombonandro izay sy fotoana mbola ahafahana miara-mianatra amin'ny teninao sy mandinika izany. Aoka raha ny fanahinao masina ny. Hiasa amin'ny fahafenoana ao anatinay. Hanokatra ny fonay sy ny sainay. Hamantaranay ny sitraponao. Dia mampianara anay iray ny teninao amin'ny lalan'ny fanahinao fa voninahitra izay voakanao. Mifona aminao ihany koa nefa izay ary tsy mitsahatra ny mifona aminao. Satria mpanomby tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky anatrehanao ary mety ho lavy ihany izay ao anatin'ny andro. Aoka Jesosy ilay rahanao sosony angatahanay na dio sy anasanay na afaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ny rahanao namarina anay Jesosy io ka mpiavana anay mandrakariva amin'ny raha izay ny an-danitra. Dia ho pelantananao iray mametrahanay ny fotoana amin'ity arivo ity. Anjakao Andriamanitra ny fotoana izay rahanay eto. Ka aoka hoeniky ny voninahitra iray ny toerana izay misy anay. Raha kofondrahanao ny tokantrano tsirairay avy sy ny toerana izay hianoana ny fianarana amin'ny teninao. Ka aoka tsy hananan'ilay ratsy fahefanana izany Tompo Andriamanitra na dia kely aza. Ho an'ireo izay tsy salama dia aoka Tompo Andriamanitra ianao hanasitrana azy ireo araka ny teninao manambara manao hoe vahainao an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka dia aoka ny teninao hitondra fahasalamana ihany koa ho an'ny tokantrano any. Ko ankehitriny izay iray dia ho pelantananao no mitrahanay ny fotoananay. Ka aoka tsisy arombaka izay ho pelantananao. Mitenena raha efa voninahitra izay mpanomponao. Pianaran'i Jesosy. Amen. Saotra n'Andriamanitra lehibe tsika. Mbola afaka ny fampivavaka araka ny teny soratra masina manao hoe fivavaky ny marina no mahery indrindra. Ary ny tompo manao hoe mivavaha mandrakariva aza mitsahatra. Dia izay ihany koa ny vavahantsika mila miambina tsika satria ny devolo izy fahavalonareo dia mierina tahaka ny liona mitady izay rapany. Ka rehefa ampivavaka tsika dia manoana tsy makitika tsika ilay ratsy fa raha ohatra tsika ka mitarehdretra dia ho avy izy hanafika tsika izy. Toizantsika raha ny lesona tsika. Io moa izany namarantsika ny lesona tamin'iny maraina iny dia hoe ao anatin'ny fahafolo-karena zany dia zao hoe misy fitahiana omen'Andriamanitra amin'izany hoe fahafolo-karena zany. Ny olona zany raha ohatra hoe manome hoe manatitra fanatitra na hoe satria mantsy ohatran'ilay hoe arak'ilay tenentsika ilay hoe omeo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia raha mamoaka vola ho an'ny andoha impôt ho an'ny fanjakana ohatra dia tena hoe miala vola sy ny karazany. Satria lasa ny vola miala ny aposy. Fa ianao zany mandoa fahafolo-karena fantatrao fa iny vola iny tsy anao iny fa n'Andriamanitra iny. Ianao zany nomen'Andriamanitra iny mitazona iny mba ho aterinao ilay an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra any Jehovah ny tany izay rehetra ho aminy izy no mitahanao. Ny fanateranao an'izay nefa dia zao misy promesse de bénédiction anatin'izay. Izany hoe misy fitahiana omen'Andriamanitra anao ny amin'ny fanateranao ny fahafolo-karena iny zany. Hoy Andriamanitra izaho toetra amin'izany raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra dia tanterahany koa izany. Ho aminareo izy dia zao hoesoriko eo amin'ny sahanareo izy ny valala, tsy handringana sy handrava ny volonareo izy na ny voalobokareo izy. Izany hoe misy fitahiana zany ilay izy. Hitantsika ihany koa iny ilay tany amin'ny ohabolana ilay ho tahiana. Hoe ho tahiana ianareo neny amin'izany. Fitahiana lehibe no omen'Andriamanitra. Kanefa
Itsika zany raha tahin'Andriamanitra zany amin'le fanaovana le fahafolokarena satria mitondra fitahina io zany. Zany hoe ny fanaova-mofonao tsy ritra, ny sompotranao tsy ritra, ny sakafo hoaninao isan'andro tsy lany. Manana ny sahaza hoaninao isan'andro ianao. Tsy hoe manana mihoatra be deaibe koa ianao, men'Andriamanitra sahaza isan'andro ianao. Ny problème tokantranonao vakoa amin'izany satria fitahina avy amin'Andriamanitra pour vous je menace reo izy Andriamanitra. Zany hoe roan'Andriamanitra eo alohanao daholo zany rehetra zany. Satria finoana no anateranao ny fahafolokarena iny dia misy fitahina omen'Andriamanitra sady misy fitahina araka ny resantsika ny fandoavana ny fahafolokarena zao mitondra fitahina ara-panasa sady mitondra fitahina ara-nofo zany, mitondra fahasambarana, mitondra fiadanan-tsaina, mitondra zay zavatra mahasoanao eo amin'ny fiainanao ka fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao izany. Eo ihany koa ilay izy nefa ny lafiny anankiray dia zao hoe rehefa tahin'Andriamanitra ary tsika zany amin'ny alalan'ilay fandoavantsika ilay fahafolokarena dia zao le fitahina omen'Andriamanitra io zany mba hahafahanao ihany koa maninona mitany hafa ihany koa zany iny. Voalohany indrindra aloha dia zao araka ilay nitenentsika teo hoe le fahafolokarena aterintsika iny dia zao anaovana asa fitoriana ny filazantsara iny. Amonjena fanahy maro indray zany iny mbola zay tsy mahalala an'Andriamanitra. Eo ihany koa ny resaka hoe karaman'ireo mpiasa an'Andriamanitra amin'izany andraikitra zay omen'Andriamanitra azy amin'ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny asan'Andriamanitra. Amin'ny mampiandro indray azy zany dia ny mpiandro indro miandraikitra ny membre ny fiangonana. Dia eo ihany koa ny lafiny anankiray dia hoe le fitahina ihany koa amin'ny alalana fahafolokarena zany fa amin'ny alalana ianao le manome dia inona ny fitahina omen'Andriamanitra anao koa anatin'izay. Lasa omen'Andriamanitra fitahina ianao dia afaka manampy ny hafa ihany koa eo amin'ny manodidina anao. Misy rahalahinao sahirana na ny anabavinao na ny manodidina anao. Jereo tsara ange aty amin'ny Petera voalohany toko 7. Petera voalohany toko 7 ny 9 sy ny 7. Petera voalohany toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 7. Dia hono izy ny tenin'Andriamanitra ato 9 ka hatramin'ny 7. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarah ory mifankatiava tahaka ny mpiralahy, misamindra fo manetreteny, tsy mamala ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no niantsonareo mba andova fitahina hozy izy. Mba amin'izany no niantsonareo mba andova fitahina. Dia jereo tsara ho vakiko ilay izy amin'ny teny frantsay, amin'ny teny gasy maro sarotsarotra kely le izy dia zao ny teneniny. Afin que vous soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bénissez au contraire, bénissez au contraire, car c'est à là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Misaotra tsika ny amin'ny situation zay men'Andriamanitra tsika fa amin'ny lafiny anankiray tsika mitany hafa ihany koa tsika zany mba hahafahantsika maninona mandray fitahina avy amin'Andriamanitra. Bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Zany hoe mitatsika zany manampy ny rahalahintsika ny manodidina antsika amin'ny fitahina zay omen'Andriamanitra antsika koa. Fa tsy hoe tahin'Andriamanitra ianao dia miribelona ianao dia faly ianao. Titenao no fa tsy ho titena mihitsy ianao satria zay le teneny amin'ny 9 manao hoe afin que vous soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny firahalahiana hozy izy. Ao amin'Andriamanitra zany tsy misy zany fitiavan-tena zany. Amin'Andriamanitra dia zao ny fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny anabavy, fifanampiana zany. Mba hahafahan'Andriamanitra ihany koa mitahantsika zany amin'izay zavatra zay. Dia ahoana koa izy aty amin'ny Loka aty izy miteny Loka toko 1:7. Loka toko 1:7.
Luka toko fahenina ny andiny ny valo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Omeo dia mba omena ianareo, fatra tsara sady ahintsana no afatra ka mihoatra no omeny ho ao ampofonareo, fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo koa. Omeo dia mba omena ianareo. Dia toy izany ilay izy, fatra tsara sady ahintsana no afatra ka mihoatra no omeny ho ao ampofonareo. Ka ianao zany raha mameno dia men'Andriamanitra mihoatra zany ianao. Dia arak'ilay teny fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo koa izy. Raha kely ny fatra ataonao zany dia kely koa no azonao zany. Ho an'ireo izay fatra mandofa hoe mandofa natitra ny ampiangonana reny. Jereo tsara nge fa ny olona matetika rehefa mandeha mivavaka. Za nge mba efa mba mivavaka tany amin'ny fiangonana lehibe any taloha. Dia ny ankabeazan'ny olona zany rehefa mandeha manao fanatitra dia izay mba kely any am-paosiny aloha. Ahoana moa no andraisanao fitahiana nefa kifampikifahatra kely arana omenao. Fa rehefa manatitra fanatitra an'Andriamanitra dia nivokatry ny fo. Fisaorana an'Andriamanitra. Akoatra ny fahafolo-karena ary dia misy ny hoe fanatitra tsitsapo. Izany aterinao an'Andriamanitra. Offrande volontaire aterinao an'Andriamanitra. Na ihany koa hoe ny fotoana ny tahian'Andriamanitra ianao dia manatitra fanatim-pisaorana koa ianao an'Andriamanitra. Fa tsy mihirimbelona hoe tahian'Andriamanitra ianao dia tsy mba mahay misaotra akory ianao. Fa mahay izy misaotra. Tahian'Andriamanitra ianao dia mba mitany manodidina anao ihany koa fa tsy hoe tazominao anao rery ny fitahiana izay omen'Andriamanitra anao. Satria ho amin'izany no niantsoana antsika hoy ny tompo teo. Fa ho an'ireo izay fatra tia tena zany dia izay koa namarana anazy zany. Dia hoy ny teny misaotra masina moa manambara ihany koa manao hoe sambatra ny manome noho ny mandray hozy izy. Dia izay foana fahasambarana foana ange ny manome noho ny mandray. Misy olona dia tia mandray fotsiny fa tsy mba manome mihitsy. Fa dia izay mahasambatra ny manome, fahasambarana izay. Ary izay nge nen'Andriamanitra. Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra maimaim-poana ny nomezana an'i Kristy. Nefa nitondra fahasambarana ho antsika izay zavatra izay. Andriamanitra tsy nitaky iny. Nibetsaka ny mandahan'i Kristy. Nomen'Andriamanitra maimaim-poana Kristy. Fa izay moa zany ny amarana antsika lesona mikasika ilay resaka hoe fahafolo-karena. Ny fanaovana ny fahafolo-karena zany dia mampianatra antsika anana fahatokiana amin'Andriamanitra. Izay zany ny tena hoe fitahiana lehibe omen'ny fahafolo-karena dia hoe ny fahatokiantsika an'Andriamanitra. Ary izay fahatokiana an'Andriamanitra zay nefa dia inona zay? Zay natao hoe acte de foi zany zay. Hoe finoana zay. Satria ny fanaterantsika n'iny fahafolo-karena iny satria an'Andriamanitra iny fa tsy antsika dia finoana no anaovantsika an'izay zavatra zay. Finoana no anaterantsika an'izay. Dia rehefa manao an'izay nefa antsika, rehefa mino an'Andriamanitra antsika hoe matoky an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Dia ahoana izy atao amin'ny Jeremia? Jeremia 7:7. Jerentsika kely. Jeremia 7:7. Dia izao no teneniny ato. Jeremia 7:7 ny andininy 7. Ho tahiana izay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony. Ho tahiana izay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony. Ny olona izay matoky an'Andriamanitra zany satria izay ilay zavatra andresana teo fitahiana zany. Ny fitahiana lehibe izay omen'ny fahafolo-karena dia izao ny fahatokiana an'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra teneneny ho tahiana izay olona matoky an'i Jehova ka raha matoky an'i Jehova zany ianao dia manino? Ho tahiana zany ianao. Fitahian'Andriamanitra zany io fahatokiana io. Ka miankina amintsika ilay izy. Andriamanitra tsy miteny mangataka manao hoe mba hahafahako mitahanareo dia atery ny fahafolo-karena.
Ny zavatra tenen'Andriamanitra antsika dia zao mitaky finoana amintsika Andriamanitra. Fa izay finoana takian'Andriamanitra amin'izay dia hoy izy Andriamanitra manao izaho toetra amin'izany aho izy. Raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra, raha mino anareo, raha matoky anareo. Fa ny amin'izao tontolo izao mantsy dia izay ngeny fanindrin-javatra ny amin'izao tontolo izao. Misy ilay olona resahana manao hoe fa maninona nareo tsy mivavaka amin'Andriamanitra? Ka izay nge mamivavaka ihany fa tsy valim-bavaka tsy mahazo. Fa rehefa mandeha makany any amin'ilay mikiky izany, any izay dia izao hoe mahazo fitahiana vetivety. Satria fitahiana ara-nofo no tediavin'ny olona. Nefa rehefa avy eo ampahorian'ny devoly amin'izay, mangataka sorina ny devoly koa rehefa avy eo. Fa ianao, rehefa manompo an'Andriamanitra ianao, angatonga filana harena koa no hanomponao an'Andriamanitra. Tonga dia hiazakazaka ianao mba hoe te hanan-karena fa hanompo an'Andriamanitra. Voalohany aloha dia handofa folo-karena dia amin'izay mba ohatran'io manao mizy ve ianao sanatrian' izany. Hoe mandeha miloka ianao mba mandoa arivo izany dia mahazo roa arivo. Fanga izy ty any amin'izao tontolo izao. Fa mitaky finoana amin'Andriamanitra dia mitaky iny, mitaky obéissance. Mitaky fanekenan'Andriamanitra. Dia izay finoanao izay no hitahian'Andriamanitra aminao. Hitahian'Andriamanitra aminao araka ny sitrapony. Fa tsy araka ny sitraponao sao dia manantena ny zavatra eo ka ianao mandoa an'ity dia mba mety mahazo tômôbilina raha fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao izany, menao izany. Fa ny zava-dehibe omen'Andriamanitra anao amin'ny fanaovana ny fahafolo-karena sy fanatitra dia izao. Izaho toetra amin'izany izy raha tsy kivahako anareo varavaran'ny lanitra. Omeny fahasalamana ianao. Hoarovan'Andriamanitra ianao amin'ny loza sy amin'ny ratsy. Hotahian'Andriamanitra ny fanaova-mofonao. Omen'Andriamanitra izay sahaza ho anao ianao amin'ny fiainanao andavanandro. Satria ny fanomen'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fanomen'izao tontolo izao koa. Dia arak'ilay teneniny teo, izay matoky amin'ny kely ny ataoko mpanapaka ny be hozy izy Andriamanitra. Ary izay amaranao, iny ihany no hanomezana anao. Fa rehefa matoky amin'Andriamanitra ianao, dia maninona? Miavosa iny araka izay fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao. Ary tsoritra ny ompelan-tananao. Dia Andriamanitra malala izay mahasoa antsika tsirairay avy aby. Fa ny zavatra fantatra izao hoe Andriamanitra no miahatsika sy mitantana antsika. Raha ny fahafolo-karena fitahiana ho an'ny jiosy, satria tena fitahiana ho an'ny jiosy tokoa izany fahafolo-karena izany tao amin'ny testamenta taloha ary na amin'izao fotoana izao azy dia mbola fitahiana ho an'ny jiosy izany satria ny jiosy dia manao fahafolo-karena. Fa izany teny antsika ho an'ny jiosy ange raha tsy fantatro za moa tsy malala jiosy any Madagasikara fa ny jiosy aty Eropa zany ny fantatro aty Eropa fa presque manan-karena daholo ny jiosy amin'ilay fandoavana fahafolo-karena satria tahian'Andriamanitra izy zany amin'ny fanaovana ny fahafolo-karena ka tsy hoe jiosy izy dia izay mahatonga azy tahian'Andriamanitra fa noho izy maninona matoky amin'ilay fahafolo-karena eo anatrehan'Andriamanitra no tahian'Andriamanitra anazy koa. Ka ny fitahiana io resaka folo-karena tsy hoe natao ho an'ny jiosy ihany io. Fa ho an'ny olona rehetra zany izay matoky amin'io ka manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra dia izao ho tahian'Andriamanitra ihany koa izy. Dia ho hitanareo nge izany hoe samy hafa ny manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra izany. Satria ho gaga ny olona. Mahita hoe ahoana ary izany ho gaga ozy izy manodidina anao. Hoe ahoana ary izany jereo tsy verenana sy kely aty amin'ny malakizy miteny an'iny hoe gaga ozy izy. Ary tena tanteraka iny ara-baky teny. Satria na teo amin'ny fiainanay ara dia hitako izany zavatra zany. Eto amin'ilay Malaki toko 7 raisika kely ilay Malaki toko 7 dia eo amin'ilay 9 faharoambin'ny folo dia ahoana izy eo amin'ny 9 faharoambin'ny folo. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro. Izany hoe ny olona zany gaga ho ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra ianareo. Hitenenan'izay soa rehetra ianareo. Satria samy hafa ilay manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra.
satria hitan'ny olona nge fitahin'andriamanitra ianao zany mety ianao zany faly hoe mahazo an'le fitahina omen'andriamanitra hoe faly ianao fa ny portean'izay zany any aman'olona tsy hitanao fa gaga ianao am'le olona maninitra fa maninona ary any ataon'le olona an'izao fa maninona kanefa le andriamanitra no miahanao ty mahagaga le izy voninahitra an'andriamanitra rery any am'izany satria hoe samy hafa no manompoa sy ny tsy manompoa ho Jehova tompony maro. Raha mijery ny fahafolo-karena zany tsika dia zao hoe misy fandraisany ihany koa izy io amin'ny sabata zany. Satria nahoana raha tokantsika ny fahafolo-karena satria masina ao an'Andriamanitra zany hoe consacré zany iny satria ny zavatra natokana ny zavatra natokana ho an'Andriamanitra zany dia zavatra masina, zavatra consacré zany tsy azo kitihana zany satria zava-masina zany. Ka raha ny fahafolo-karena zany atokana ho an'Andriamanitra satria masina iny zavatra iny dia ohatr'izay ihany koa zany ny sabata andro fahafito dia andro masina an'Andriamanitra zany iny tsy atsika ihany koa zany io andro fahafito io ohatra n'le fahafolo-karena fa an'Andriamanitra koa andro fahafito io ka izy io zany efa apetraka Andriamanitra indray mandeha isan-kerinandro dia nomeny atsika ihany koa io andro io hoe atokano ahy io andro io satria masina ho natokan'Andriamanitra io andro fahafito io dia ohatr'izay mihitsy zany le izy hoe tahaka ny fahafolo-karena zay masina ho an'Andriamanitra dia ohatr'izay koa ny sabata andro fahafito masina ho an'Andriamanitra tsy azo kitihana ihany koa zany io andro tahaka ny fahafolo-karena zay tsy azo kitihana satria consacré ho an'Andriamanitra masina ho an'Andriamanitra dia hitsofoka amin'izay sabata zay zany tsika hijery mikasika an'izay sabata izay hoe ahoana indray ary ny mahatomboka asian'ity sabata ity ahoana ny mahatomboka asian'ny fanamasina an'ity sabata ity zany dia hijeryntsika mikasika an'izay zavatra zay. Ny sabata zany dia manana toerana lehibe eo amin'ny didin'Andriamanitra raha tsy hoe manana place centrale hoy ny fitenenana zany eo amin'ny didin'Andriamanitra dia mahatonga anazy manana toerana lehibe zay dia zao hoe ao amin'ny sabata io ihany eo amin'ny didy folo zany no ahitana zany ny sonian'Andriamanitra zany hoe misy famantarana zany izy io amin'ny didy folo zany dia ny sabata ihany no ahitana n'izay famantarana izay ka zay mahatonga azy hoe tomboka asian'Andriamanitra dia amin'ny sabata an'Andriamanitra azy dia zao satria natokana ho masina ny sabata andro fahafito andron'i Jehova io zany hoe masina ao an'Andriamanitra tsy tsika ny nanokana azy mba ho masina ohatra n'ilay fahafolo-karena hoe ho atokantsika izy mba ho masina fa efa masina izy satria Andriamanitra no manamasina azy. Andriamanitra no manamasina ny sabata dia nomen'Andriamanitra atsika koa zany io sabata io mba ho famantarana fa vahoaka an'Andriamanitra isika ary izy ho andriamanitsika ka ny fitsofoantsika amin'izay sabata zay dia proof fa Andriamanitra mihitsy no manamasina atsika rehefa mitsofoka amin'io sabata io isika. Ezekiela 20 jerentsika kely Ezekiela 20 alohan'ny Daniela no misy an'i Ezekiela Ezekiela 20 andininy faraky amby folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ezekiela 20 dia ny andininy raiky amby folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Iza ny nanome antsika ny didy? Andriamanitra no nanome antsika ny didy. Iza ny nanome antsika ny fitsipika? Andriamanitra no nanome antsika ny fitsipika. Dia hozy izy hoe mahavelona ny olona hozy izay manaraka izany. Toy izy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Nomen'Andriamanitra antsika zany io sabata io ho famantarana zay mahatomboka asian'ny sabata zay ho famantarana ho amiko izy sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Zany hoe famantarana zany amin'Andriamanitra fa isika dia olon'Andriamanitra, famantarana amintsika fa ilay Jehova no andriamanitsika
ka izy no manamasina antsika. Dia toy izany 9:20 sy ny 20. Ahoana izy 9:20 sy ny 20? Fa izao Jehova no Andriamanitrareo, koa mandehana araka ny didiko ary mitandrema ny fitsipiko ka arao izany. Ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Ahoana tsara izy? Manamasina ny sabatako. Ahoana moa zany hoe manamasina ny sabata zany? Ny fanamasinana ny sabata zao ny fitsofohana amin'izany andro fahafito zany ny atao hoe fanamasinana ny sabata. Ka ianao zany mitsofoka amin'ny andro fahafito mitsahatra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra dia manamasina ny sabata zany ianao. Ka rehefa mitsofoka amin'io andro ianao ka manamasina ny sabata dia ahoana izy? Manamasina ny ahoana izy? Ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Rehefa manamasina ny sabata ihany koa zany tsika dia famantarana ho antsika fa Jehova no Andriamanitsika zany. Andriamanitra no manome ery amin'ny 9:20 izy dia nitenenin'Andriamanitra izy hoe nomeko azy koa ny sabata koa izy. Ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Nomen'Andriamanitra antsika zany io sabata io. Dia rehefa nomen'Andriamanitra antsika izy dia ahoana izy? Manamasina ny sabata koa izy. Asian'Andriamanitra manamasina an'io zany tsika. Ka tamin'ny oviana ary ny aviany zany sabata izany. Hitantsika teo zany hoe famantarana le sabata. Amantarana fa Andriamanitra no manamasina antsika. Amantarana fa isika olon'Andriamanitra ary Jehova no Andriamanitsika. Avaiza ny sabata? Dia ny sabata tokoa le andro satria ny sabata dia andro fahafito ny sabata avy any amin'ny famoronana no ny aviany sabata. Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany nandritra ny andro enina ary ny andro fahafito izy nitsahatra tamin'ny asany rehetra. Teo zany no nipoiran'ny sabata voalohany. Genesis 2:1 sy ny 2. 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 Dia ahoana izy? Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay nataony. Io zany io andro fahafito nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra. Rehefa nitsahatra ary Andriamanitra tamin'ny andro fahafito dia nataon'Andriamanitra ahoana io andro 9:13. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito zany hoe natokan'Andriamanitra zany io andro dia notahian'Andriamanitra io andro. Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany no itsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra. Ahoana no nanamasinan'Andriamanitra ny andro sabata io? Tamin'ny itsaharan'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito io. Dia izay koa mahatonga an'Andriamanitra miteny antsika hoe manamasina ny sabatako. Ny fitsaharantsika amin'ny andro fahafito io zany dia fanamasina antsika ihany koa ny sabata. Raha Andriamanitra manamasina an'io andro, ahoana tsika ny tsy hanamasina an'io andro? Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy. Dia hoe fa maninona ozy izy nitahian'Andriamanitra ilay andro fahafito sy maninona ny namasinina? Satria tamin'izany no itsaharany tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Dia raha Andriamanitra zany nanamasina an'io andro, ahoana tsika ny tsy hanamasina an'io? Satria tamin'io nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra. Dia se reposer Andriamanitra zany nitsahatra izy tamin'io andro. Tonga ary ny fotoana taty aoriana dia zao mbola tsy tonga ny 10 tamin'ity fotoana ity. Fa rehefa nivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely, dia inona ny zavatra nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely voalohany teo amin'ny lalàna? Dia ny sabata no nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Naseny ho tandremany. Izahan'Andriamanitra toetra hoe anaraka ny didiny ve ny zanak'Israely satsia dia nomeny azy ny sabata, nomeny azy koa ny fomba hoe ahoana ny fomba fitandremana n'izany sabata izany, ahoana ny fomba fitsaharana amin'izany sabata izany, ahoana ny tokony atao alohan'izany sabata izany.
Zany hoe mbola tsy nomena zany ny didy folo dia efa nomen'Andriamanitra zany io sabata io. Dia tamin'ny alalan'ina ny nanomezan'Andriamanitra an'izay? Tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny mana. Inona moa le mana? Dia le mofon-danitra nalatsak'Andriamanitra avy any an-danitra ho mofo ho an'ny zanak'Israely. Dia izao no teneniny ato amin'ny Exodosy 4:12. Exodosy 4:12. Exodosy 4:12 andininy faefatra sy ny fahadimy. Exodosy 4:12 andininy faefatra sy ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro izao andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo. Dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza ho aniny isan'andro. Izahako toetra azy na andeha manaraka ny lalako izy na tsy. Aramby amin'ny andro fahenina dia amboariny izay azony ary isiny rotoraka izay angoniny isan'andro. Ahoana izy Andriamanitra? Izao izy andatsaka mofo avy any an-danitra. Hivoaka ny olona nangona androany izy izay sahaza ho aniny isan'andro. Mba hizahako azy izy na andeha araka ny lalako izy na tsy. Aramby ny andro fahenina izy dia amboariny izay azony ary isiny rotoraka izay angoniny isan'andro. Zany hoe hafa zany no fetra omen'Andriamanitra ao anatin'ny 5 andro, fa amin'ny andro fahenina dia fetra mihoatra no omen'Andriamanitra amin'ny andro fahenina asian'Andriamanitra angoniny zanak'Israely ny amin'ny ilay mofon-danitra izany. Dia eo amin'ny 9:40 indray ary no jerentsika. Ahoana izy eo amin'ny 9:40. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny izay nandidian'i Jehovah. Samia mba nangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy. Zany hoe rehefa mivoaka zany zanak'Israely eo amin'ny layany amin'ny maraina iny. Satria amin'ny andon'ny lanitra iny no milatsaka le mana zany. Dia samy manangona zany zanak'Israely araka izay fetra lazain'i Jehovah ho angoniny. Izao no teny izay nandidian'i Jehovah. Savia manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy. Dia era ny vata homera avy ho an'ny isan'olona araka ny isanareo. Samia mitondra ianareo rehetra ho an'izay eo andainy avy. Era ny vata homera hozy izy ho an'ny isan'ny olona zany. Zay zany era ny vata homera. Isan'olona no alaina zany. Tsy mahazo mihoatra an'izay zany ny alainao isan'andro. Fa raha ohatra zany ianao maka mihoatra an'izay zany ka hoe be dia be satria le izy nge milatsaka avy any an-tany tsara ho laninao daholo io e. Fa raha maka be dia be zany ianao ny anahy tonga dia vilany iray rangano alaiko. Fa raha vao ataonao tratran'ny apitsony dia maniry olitra iny zany tsy azo atao. Ary nisy nanao teo amin'ny zanak'Israely dia tesitran'Andriamanitra no nanaovan'izy ireo an'izany. Dia rehefa tonga nefa ny andro fahenina zany hoe isan'andro izy mandritra ny 5 andro zany isaky ny vata homera ray isan'olona no alaina zany. Dia rehefa tonga ny andro fahenina dia vata homera indroa, eran'ny indroa ny vata homera zany no alaina anjaran'ny olona anankiray. Dia rehefa tratry ny apitso iny dia tsy lo iny zany. Zay zany ny didy nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Dia ahoana izy eo amin'ny 2:20 sy ny 3:20 tapany voalohany. Ary hono tamin'ny andro fahenina dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro ny olona dia indroa ny vata homera ho an'ny isan'olona avy. Dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'i Mosesy. Ary Mosesy taminy, izao no lazain'i Jehovah, raha mpitso dia tena andro fitsarana ho an'i Jehovah, koa manendasy izay endasinareo ary mahandro izay andrahoinareo ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tramaraina. Rehefa tonga ny andro fahenina dia nanangona ny olona zany indroan'ny vata homera. Dia tonga ny lohan'ny fiangonana teny tamin'i Mosesy hoe ino tiana ataon'ny olona fandraonga izy ireo naka indroan'ny vata homera. Dia hoy izy Mosesy nanao hoe izao nge nolazain'i Jehovah hoe rehefa tonga ny andro fahenina dia indroan'ny vata homera ny alain'ny olona. Dia lasa naka an'izay zany ny olona. Inona mahatonga an'ilay hoe indroan'ny vata homera ny alaina ny andro fahenina? Dia toizan'ilay vaky teny. Raha mpitso dia tena anjo fitsarana hozy izy. Masina ho an'i Jehovah, koa manendasa izay endasinareo ary mandroa izay andrahoinareo
ary zay sisa rehetra dia velao ho anareo ho tehirizina tramaraina. Rapitso zany dia zao, raha ohatra hoe androany zany ny ataontsika hoe andro fahenina, rapitso le andro fitsaharana, andro fafito, dia zao hoe amin'ity androany ity zany maka indroan'ny vata homera, satria rapitso iny hitsahatra, satria sabatan'i Jehovah rapitso. Dia amin'iny andro iny zany dia ahoana izy Mosesy manao hoe nendasy izay endasinareo, mahandro izay andrahoinareo, ary zay sisa rehetra dia velao anareo ho tehirizina otra maraina. Zany hoe alohan'ny fitsaharana ny andro fafito zany dia zao miomana amin'ilay fitsaharana zany ny zanak'Israely, manendy zay tokony endasina, mahandro zay tokony andrahoina, mikarakara zay tokony ho karakaraina ny amin'izay. Dia na efa voavoatra ary zany ka tramaraina iny dia zao tsy maniry olitra iny rehefa tonga ny maraina ny andro. Dia tonga amin'izay ary le sabata maraina, tonga ny sabata zany. Dia ahoana izy 520 sy ny 420, zao ny zavatra teneniny eo, 520 sy ny 420. 420 aloha tsy maninona, dia namely izany ho tramaraina izy arak'izay nandidy Mosesy, ary tsy mba maimbona niteraka olitra izany, tsy naninona zany le izy nifatratra maraina satria nandeha araka ny didin'i Jehovah izy ireo. Ary hoy Mosesy, ano irenana io, zany hoe rehefa tonga le sabata zany, ary hoy Mosesy, ano irenana io fa sabata ho an'i Jehovah an'io, ka an'io no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Zany hoe avelan'Andriamanitra milatsaka zany ny fitahiana men'Andriamanitra iny ao anatin'ny 9 andro. Fa rehefa tonga ny andro fafito zany dia zao tsisy mana milatsaka zany, tsisy mofon-danitra milatsaka zany, dia tsy mivoaka ny zanak'Israely andeha hoe andeha anangona mana indray izy andre tady mofo amin'izany. Dia nisy moa teo amin'ny zanak'Israely mafiatoka zany. Tonga ny andro fafito mbola nivoaka indray izy miaraka mivata homeriny nakahaka indray. Tehizitr'Andriamanitra hoe mahandra-pahovinana hamotsy fosinareo ny anarako Jehovah, mahandra-pahovinana tsy hiainonareo ny teniko Jehovah. Mahatezitra an'Andriamanitra zany. Eo amin'ny 520 Jehovah miteny zany, ary Jehovah tamin'ny Mosesy, mahandra-pahovinana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. Rehefa miteny Jehovah hoe ny andro fahenina no anomananareo azy, hikarakaranareo azy, dia izay ny hikarakaranareo. Ary ny andro fafito dia zao tsisy olona hivoaka andeha anangona fa tsy misy eo ny andro fafito. Ny tsy fanarana ny tenin'i Jehovah amin'izay zany dia famotsy fotsiana ny anaran'i Jehovah zany zay. Dia io nge dia efa hitanao sahady ilay izy. Ary io moa hita taratra aty amin'ny lalàna teoriana hoe ao anatin'ny nemana no iasanareo, fa ny andro fafito dia mitsahatra ianareo. Tahaka an'i Jehovah zany hoe nanao ny lanitra sy ny tany niasa Jehovah tamin'ny andro enina, dia ny andro fafito izy nitsahatra tamin'ny asany rehetra. Dia ohatr'izay koa zany tsika, miasa tsika amin'ny andro enina, fa amin'ny andro fafito tsika mitsahatra zany. Fa sabatan'i Jehovah io. Tsy hoe tonga ny andro fafito dia andeha hivoaka indray mbola andeha hitady vola. Fa nisy andro fafito dia fitsaharana ho an'i Jehovah, mana masina ny sabata koa Jehovah. Tahaka an'Andriamanitra izay mana masina iny, mana masina ny sabata izany. Dia arak'ilay teneniny teo tsy misy eo amin'ny andro fafito 520. Enemana no anangonanareo azo izy, fa sabata ny andro fafito ka dia tsy hisy amin'izany. Dia izay zany ny tokony ho ataon'ny zanak'Israely, izay ny ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra zany rehefa tonga ny sabata, mitsahatra zany. Tahaka an'Andriamanitra mitsahatra tamin'ny asany. Satria nahoana? Andriamanitra mihitsy no nanome ilay sabata. 520 izy miteny an'izay. Saino fa Jehovah no nanome anareo ny sabata, koa izany no hanomezana anareo mofy ampy ho indroandro amin'ny andro fahenina. Samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fafito. Saino fa Jehovah no nanome anareo ny sabata. Io zany tsy hoe tsika ny hoe mba hanokana andro hivavako amin'Andriamanitra. Zany mantsy ny lamody ange zany. Hoe mety daholo io n'andro rehetra fa angamo ny andro sabata zany tsy misy tsony na latsinainy na talata larobia. Fa nga ianao no asena mifidy andro hanompoana an'Andriamanitra. Andriamanitra ange no manome an'ilay andro fa tsy ianao no mifidy andro e. Fa ny zavatra misy dia ity tsy tian'ny olona le andro men'Andriamanitra azy hoe tia hanompoana fa zay tiako ihany, zay filana sy ny faniriana. Zay mahatonga ny Jehovah tezitra teo. Mahandra-pahoviana hozy izy.
no tsy henonareo ny teniko sy hamotsy fotsianareo ny anarako, tsy hanarahanareo ny didiko sy ny lalako. Tezitra Jehova. Ka raha Jehova no manome anao dia raiso eo men'Andriamanitra. Ianao te hanompo an'Andriamanitra hoe za mpanompo an'Andriamanitra. Nefa ianao raha tsy manaraka ny teniny, izay tianao no ataonao. Ino io tianao ataonao? Io nge le ivelan'ny refy. Io le ivelan'ny refy io. Mametraka faritany amin'izay tiany ataony iny. Ny alatsinainy, ny alahady, ny azao. Nefa le sabata no omen'i Jehova asianao ho tandremana. Zay le hoe miverina amin'ny refin'i Jehova, miverina amin'ny faritanin'i Jehova. Jehova zany mametraka faritany. Ny sabatako, nomeko azy ny sabatako. Dia aza mivoaka ny refy io zany, nomen'Andriamanitra antsika, io sabatan'i Jehova io. Io no nasian'Andriamanitra ho tandremana. Sainy fa nomeko, sainy fa nanome anareo, sainy fa Jehova no nanome anareo ny sabata. Koa izany no hanomezana anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahenina. Rehefa tonga zany ny andro fahenina, dia eo anao no mikarakara ny sakafonao amin'iny andro fahenina iny, mikarakara ihany koa ny sakafonao amin'ny andro fahafito anao amin'iny andro fahenina iny. Tonga ny andro fahafito mitsahatra ianao, ny sakafo navelanao tramaraina efa voahandrinao, hohano izy izy. Fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ny andro fahafito. Tonga zany ny andro iny dia misakafo ianao amin'iny andro iny. Tsy mila hoe andeha andro indray mbola andeha tsena indray misokatra ve ny tsenao ambony ao, dia hiakatra indray aloha tsena, ndeha tsena kely any pasapito aloha, ndeha tsena kely any bazary be aloha na bazary kely, ndeha tsena kely any bazary be aloha sy ny karazany. Samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito, satria fitsaharana izany. Tsy hoe ianao mbola andeha hivoaka indray, fa mitsahatra ianao amin'iny andro iny. Dia andininy fahatelopolo, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Nitsahatra zany izy tamin'ny andro fahafito, tamin'ny sabatan'i Jehova. Dia andininy raika amby telopolo, ary ny anarany, zany hoe ny anaran'le mofon-danitra zany, ary ny anarany dia nataon'ny taranak'Israely hoe mana, ary tahaka ny voan-drafy izy sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Teo zany no nanomezan'Andriamanitra ny sabata. Alohan'ny didi folo dia efa nomena zany ny sabata. Tonga ara taty aoriana amin'izay, rehefa tonga teo amin'ny telombohitra sy nainy zanak'Israely, dia nomen'Andriamanitra azy ny didi folo. Rehefa nomen'Andriamanitra azy ny didi folo, dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra ao anatin'ilay didi folo? Vakitsika kely izy, Exodosy toko 20 akaiky eo ihany. Exodosy toko 20, andininy 9 ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Exodosy toko 20, andininy 9 ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Dia inona ny zavatra teneniny eo? Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Eto zany rehefa nomena ny lalàna, dia tsy hoe fampahafantarana no nataon'Andriamanitra azy, fa le sabata efa nomen'Andriamanitra dia efa pahatsiarovana no ataon'Andriamanitra eto amin'ilay lalàna. Satria le sabata efa nomena ny zanak'Israely. Ka eto Andriamanitra amin'ny lalàna napetrana dia izy mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Tandremo adino, efa nomeko anareo sabata io. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra. Fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Aniza tsara eo amin'izay le izy hoe misy sonizany eo amin'ilay lalàna. Eo amin'ny lalàna tsy misy an'izay soni zay. Raha tsy amin'ny didi fahaefatra io ihany, dia ny mikasika any amin'ny sabatan'i Jehova. Enemana eo ny asanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra izy, fa maona izy fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Aniza ozy izy? An Jehova. Sabatan'i Jehova Andriamanitra ao. Tsy aza io sabata io. Na anao io sabata io, na ny eglizy adventiste io sabata io, na ny jiosy io sabata io. Fa aniza io sabata io? An Jehova io sabata io. Tsisy tompony zany tsika, fa Andriamanitra nanome antsika n'io sabata io, mba hitsofoha antsika ihany koa maninona amin'ny fitsarany. Mba hitsofoha antsika amin'ny fitsarany. Araka le teniny teo, verena kely fotsiny le teniny teo, araka le teniny vakitsika teo le Exodosy toko 9:9 sainy fa Jehova no nanome anareo ny sabata. Tadidio zany zay zavatra zay ozy izy. Sainy fa Jehova no nanome anareo ny sabata. Dia eto izy miteny manao hoe
fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy izy. Enemana ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiomponao, na ny vahininao izay tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no tahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Ahoana ozy izy no tahian'Andriamanitra ny andro sabata sy nanamasinany azy? Ny nitsaharany Jehovah tamin'ny andro fafito. Dia rehefa nomena antsika izay sabata izay dia asen'Andriamanitra mahatsiarova ny andro sabata namasina azy. Enemana ny asanao. Aza manao raharaha akory ianao izy na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao manana mpanompo lahy ianao na manana mpanompo vavy ianao, na ny biby fiomponao, na manana taxi be koa ianao dia tsy avy ianao dia alefanao ny taxi be ianao mitady vola any miaraka amin'ny ampiasany. Na ny vahininao manam-bahiny ianao tokantrano dia mpanaovinao raharaha ny vahininao. Na ao trano izy dia miasa izy manao izay tsy azony atao mihitsy izany. Rehefa ao aminao izy dia mitsahatra izy ny sabata izay tafiditra ao am-bavahadinao izy. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Io zany ny didy folo ahitana an'izay sonen'Andriamanitra izay. Io fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Ho an'ny vahoaka zany izay mitsofoka amin'io andro fafito io ka mitsahatra amin'ny andro fafito io, dia ny vahoaka an'Andriamanitra ihany no mitsahatra amin'io andro fafito io. Satria famantarana ho azy fa vahoaka an'Andriamanitra izy, ary famantarana ho an'Andriamanitra fa olony izy. Ka ny vahoaka an'Andriamanitra ihany zany no mitsahatra amin'io andro io. Rehefa tsy vahoaka an'Andriamanitra zany ianao dia tsy mitsofoka amin'io andro io ianao. Raha mitenitsika hoe talata, lahady, latsinainy, tsisy famantarana amin'Andriamanitra io. Tsisy famantarana amin'Andriamanitra io na dia kely azy. Dia mipetraka iny fanontaniana amin'izany ho an'ny olona izay mitandrana ny andro alahady. Famantarana ho aminy sy ho amin'iza zany io andro alahady io. Iza ny nanome azy an'io alahady io. Dia mazava ho azy. Ny Eglizy no nanome azy an'io andro alahady io. Efa nianarantsika teto hoe avaiza ny viany alahady. Iza ny tandrana izany alahady izany voalohany. Dia ny Eglizy Katolika no tandrana izany voalohany. Nomen'ny Eglizy ho an'ny fiangonana rehetra izay mivavaka amin'ny andro alahady izany. Famantarana ho an'ny iza zany ho an'ny io fiangonana io sy ny Eglizy zany. Fa tsy famantarana amin'Andriamanitra. Tsy fantatr'Andriamanitra io. Satria tsy an'Andriamanitra io. Fa izay mitsofoka amin'ny fitsaharan'Andriamanitra, izay mitsofoka amin'ny fitsaharana, andro fafito dia mitsofoka amin'ny fitsaharan'Andriamanitra koa izy. Ka rehefa tsy mitsofoka ao zany ianao dia tsisy famantarana eo. Tsisy famantarana eo zany. Betsaka ny olona no milaza manao hoe foana ny didy folo. Hoe tsisy tsony zany didy folo zany. Kanefa raha voapetraka ny lalàna manao hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, manajany rainao sy ny reninao, dia ozy izy manao hoe tsy foana zany ka, tsy foana zany lalàna zany. Kenao raha miteny hoe foana ny lalàna, fa inona moa ilay lalàna tena tiany teneny hoe foana? Ny sabata angeny tena esorina ao anatin'io e. Tandremany daholo ny zavatra rehetra, ny didy sivy rehetra, fa io ihany no esorinao io. Io ihany no tsy tiany io. Ozy Satana manao hoe afaka ataonareo daholo ny zavatra rehetra. Fa io ihany tsy meny, io ihany ny sakanan'ny Satana hoe aza tandremana, dia manaraka ny olona. Satria nahoana? Fantatra Satana tsara fa ny fitsofoantsika amin'io dia mahatonga antsika vahoaka an'Andriamanitra, satria famantarana amintsika sy amin'Andriamanitra.
ka izay famantaran'izay no hoe sorony mba tsy hahatonga antsika ho vahoaka an'Andriamanitra ary izy ho Andriamanitsika. Sorony zany izay famantarana izay. Dia mazava ny tenin'i Jakoba. Any Jakoba any izy miteny manao hoe izay mitandrina jerentsika kely ny Jakoba 2:10. Jakoba 2:10. Aty alohan'ny Petera no misy anazy. Aty alohan'ny Petera no misy anazy. Zany hoe tia faraparan'ny Baiboly zany. Jakoba 2:10. Inona ny zavatra voasoratra io? Jakoba 2:10. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra fa diso amin'ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Ianao zany na mitandrina ny hoe aza mijangajanga, mitandrina ny hoe aza mangalatra, nefa tsy mitandrina ny hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, dia meloka zany ianao. Meloka amin'ny lalàna rehetra ianao. Dia tohizany angely izy eo amin'ny 1:20. Ahoana izy? Fa ilay manao hoe aza mijangajanga no manao hoe koa aza mamono olona. Dia ohatr'izay, ilay manao hoe aza mamono olona no miteny hoe mahatsiarova ny andro sabata. Dia tohizany ilay izy, fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika lalàna ianao. Raha tahiny zany ianao hoe tsy mijangajanga, tsy mamono olona, nefa mandika ny sabata, dia manao ahoana? Mpandika lalàna ihany ianao zany. Mpandika lalàna ihany ianao. Raha mijery sika ny soratra masina, impiriny miverina ny sabata ao anatin'ny soratra masina, miverina be dia be ny sabata ao anatin'ny soratra masina. Trany amin'ny testamenta taloha ka trany amin'ny testamenta vaovao. Miverina zany sabata izany. Eny na hatra aty amin'ny Apokalypsy mbola miverina zany amin'ireo vao miresaka izy hoe ny andron'ny tompo. Fa mba mametraka fanontaniana amintsika kosa ako, itsika izay mitandra ny andro alahady io, impiry miverina ny hoe manajany ny andro alahady ao anatin'ny soratra masina. 0. Nefa ny soratra masina miteny manao dinihonareo ny soratra masina. Satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana, nefa nareo tsy mety manaraka azy izy. Zany lahady zany tsy misy mihitsy eo miteny manao hoe manajany andro alahady, tsy misy zany, fa didin'ny eglizy zany. No nitandreman'ny olona hatramin'izao nandritra ny taonjato maro ny fandimby. Izay no mikasika an'iny zany aloha fa dia ho ajantsika eo ny lesona amin'ity an'io ity. Tohizantsika indray ny amin'ny lesona manaraka izany. Saotra ny tompontsika. Tompo iray masina sy tsara indrindro, misaotranao izahay. Raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao, tsy amin'ny herina fahatanjahana iray fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Mana-masina anay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Halleluia. Amen. Dia ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra velomandray ary.